Damato. Averano. Atao baromsoi. Inona ny garantie omeny filohan'ny tetezamita fa ho tatiraka zany amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra anareo mpanao gazety dia zao le zavatra petina kely ihany ny hitanareo le tsy vita fa le vita ngeza be tsy hita. Maromaro ihany izy ity petina kely zany fa ny petina ngeza be lazaiko anao raha ohatra hoe tao amin'ny faritanin'ny Toliaritsika. Firy ny filoham-pirenena ny fandimby teto Madagasikara. Maromaro ihany ozy izy ny tsy mahay manisy. Ny tena teto Toliara hoe ho amboaritsika ny hôpitaly manara-penitra, ho asitsika scanner ao anatin'izany hôpitaly manara-penitra zany, ho asitsika ny radiologie numérique ao anatin'izany hôpitaly manara-penitra. Maro ny filoham-pirenena ny fandimby, maro ny ben'ny tanàna ny fandimby. Noho ny etraketraka sy ny hevitra tsy nitovy dia mainy hôtel de ville na ny lapan'ny tanàna tamin'ny taona 2017. 40 taona aty arinany Diamondra, 40 taona aty arinany Abraham Razafy, Voyandry Rajoelina ny teny hoe amboariko lapan'ny tanàna io, averina ohatran'ny taloha io raha vovoka lavenina ny teo ho ajorontsika zany. Vita somatsara ane zany lapan'ny tanàna zany ankehitriny. Za tadiliko lazaiko anao fa nifidy ny filoha dideratsiraka tamin'ny 96. Da raha iveriny tsika amin'ny hoe zavatra tiako atao sy ny fitiavako an'ity firenena malagasy ity dia miteny anareo fa tsy tokony hahantra tsony zany firenena malagasy zany. Zao ny zavatra lisina goavana be afaka nisotomontsika tamin'ny tetezamity iny. Tsy nahazo fanampiana mihitsy tsika ary tsy navela ny asa araka ny tokony ho izy tsika fa vitatsika ihany nampandroso sy nampandeha ny firenena malagasy ary vitatsika ihany no nanao fodo-drafitrasa hoe afaka ataotsika tsara reny nataoko reny ane ohatra reny afaka mbola manao afolo eniny reny tsika rehefa miverina ny amin'ny tokony ho izy sy amin'ny fitantanana tena izy ity firenena malagasy ity. Tsy mora tamiko ane Abraham, tsy mora ane Diamondra, zany hoe niarany tatany zany. Tsy nitovy hevitra ane zahay ao anatin'izany fitantanana zany. Ary eto aloha tsy hifanometsiny fa ny ministra ny économie iny avy any mouvance Ravalomanana dia mety fe ozy izy ianao no hoe ny fampitahana ny olona toy ny biby. Satria ny candidat ny anao teo hoe mampitaha ny olona ohatran'ny biby. Satria ty loko ty lazainy zareo hoe foza. Foza zany zay miaraka amin'ny Andry Rajoelina foza. Manavakavaka ane zany. Tena mety ho loza satria zao aloha azavatsara maninona moa zareo ny teny hoe foza. Dia za aloha tsy mety mihitsy zany hoe ampitahanao amin'ny biby zany ny olona. Loza matany zany. Hoe foza. Ny foza zany ane tsika mahafantatra tsara ny foza. Ny foza, lazainy zareo foza io, foza rehefa alainao dia maintimainty. Rehefa mbola tsy andrahoina. Fa rehefa andrahoinao izy dia aleotsika tsy manao an'izany. Tsy navelan'ireo ny asa araka ny tokony izy, nitsepa-tseman'ireo foana. Ireo milaza hoe tia tanindrazana. Tsara fantatra izay mijery atsika tsara. Fa matoa ny AGOA tapaka. Ny mouvance an'ireo ane no niteny tany amin'ny Amerikanina hoe foany io AGOA io e. Zao izy nitenindreo hoe ao averinay ny AGOA. Raha tena tia tanindrazana avenao dia le vahoaka efa mikarama 500 000 francs no mbola andehanao io esorony ny asa. Zany zavatra misy daolany zany Abraham Razafy. Izy manome ny fahefanany miaramila. Ary ny miaramila nanome fahefanana hoe Andry Rajoelina no nitondra sy nitolona teto mena amin'ny Andry Rajoelina amin'ny fahefana. Notre cour constitutionnelle ny teny hoe mety io afaka mitondra ny firenena ianao. Zay ny tantanantsika ny firenena. Fa avy eo ny communauté internationale anay dia niteny hoe aleo nareo miara amin'ny tatana. Dia niara-ny tatana ane zay.
ka zareo raha mitenin'ny coup d'état zao maninona ministre mbola mijanonao anatin'ny gouvernementa efa fiaraha-mitakana reny misy akehitriny ka ny anahy mba te hiteny fotsiny hoe okare zay okare zay ty hoe fitenenana sy fanendrikendrehany ty hoe coup d'état ok zay raha ohatra tsika ka naka ny lehibe mifaritra tany adiana maramila no natao tany lehibe ny faritra atsimo atsinanana maramila no nataotsika tany ny akamarony reo lehibe mifaritra rehetrarehetra atsimo andrefana maramila dolo nataotsika miatony hoavy a tadiditsika angamba ny zavatra nisy aka any amin'ny faritra diana fatatsika no mampikaikaiky any olona ao ny resaka foroche ao a Diego Suarez antsirana fatatsika ny zavatra nitranga tany ambihibe ny herinadronaromampianina inany mety antony tsy nilazana zay tamin'ny mpanao gazety malagasy ty tantoerana tsy efa fantatra ny malagasy na ny mpanao anina reny dia hoe secret de polichinelle zany ozy izy ny vahiny izany tsy mahafantatra fa manoana ny radionaromampianina Andry Rajoelina fantanina fotsiny napetraka zareo tamiko tamin'iny dia hoe ny tena tiany antanina dia hoe il se positionner amin'izay ve ianao amin'ny deuxième tour ny valiteniko dia mazava fa radionaromampianina no candidat toanany mpitolona rehetrarehetra lamako averano atao baromzay